tompoko vavy ankaravona sy ankafaliana trany no anlorako ny arahaba ho antsika rehetra voreto anio. Eny, voakely isika dia nalefa nandeha nianatra, nandrato nilofotra mafy tamin'ny azany atao hoe fampianarana izany mba azahoantsika ilay diplôma anorenantsika ny hoavratra izay. Makasika momba isandrindra ny loha hevitsika androany manao hoe moa ve ny olona be diplôma no atao hoe manam-pahaizana. Arak'izao hitantsika izao, mpifanandrina roa no miaraka amintsika amoavoa izany loha hevitra izany. Dia tsy izy izany fa ireto tovovavy tsara tarehy eto akaiky reto. Ny ataoko aviako dia Irafaly Ary-Manana Miora, tanora izy, be hevitra izy, ka hiezaka handresy lahatra antsika fa eny ny olona be diplôma tokoa no atao hoe manam-pahaizana. Mangataka tehaka avy amintsika sy latsa-danja amin'izany ny atao akavanako i Rakotoarson Gloria, izay ilaza sy anambara amintsika fa sanatria ny olona be diplôma no atao hoe manam-pahaizana. Mba mangataka tehaka avy amintsika ihany koa. Efa sasamiandry ianareo ka tsy ho lava resaka fa aleo atsidiko vetivety ny fitsipika. Ry izy miravavy, anaty ady-hevitra madio isika ka aoka andala trano ny fifanajana. Manaraka izany, manana 2 minitra avy ianareo andorana ny teny fampidirana, 3 minitra kosa ho an'ny famelabelarana ary 2 minitra ho an'ny teny famaranana. Hanomboana azy ary dia aleo atomboka vato amin'ny Rafaly Ary-Manana Miora. Mahazo mandroso ianao. Ahaba tompoko lahy, finaritra tompoko vavy. Matoa ny olona anankiray mikiry, miezaka milofo mianatra, dia misy tanjonao izay ny aninona anam-pahaizana ahazo diplôma. Ka mipetraka eto ny fanontaniana hoe ny olona be diplôma hoe natao hoe manam-pahaizana. Izany natao dia mba hitadiavana amin'ny famaritana ny andian-teny hoe manam-pahaizana. Fa inona moa ilay hoe diplôma e? Araka ny tenin'ny mpanoratra registre James Raoulson ao anaty rako-bolana malagasy, ny diplôma dia taratasy filazam-pahaizana avy amin'ny sekoly ambony. Ary inona ilay hoe fahaizana? Ny fahaizana dia fahalalana noratovy ny zavatra hay, zavatra fantatra, zavatra nianarana. Koa arak'izany famaritana rehetra izany, dia mijoro eto ny tenako hilaza aminareo, hanambara aminareo, handresy lahatra anareo fa ny diplôma dia toy ny marika anankiray andrefesana fa manam-pahaizana ny olona iray. Miarahaba tompoko lahy, finaritra tompoko vavy. Anisan'ny tsaran'ny fiarahamonina ankehitriny olona iray ny fananany diplôma. Fa inona moa izany atao hoe diplôma? Ny diplôma dia marika fa nahavita fianarana ny olona iray. Moa ary ve izany ny olona be diplôma no atao hoe manam-pahaizana? Raha ny famaritana ny fahaizana no jerena dia fahalalana voafototra sy ara-tsaina amina zavatra iray. Noho izany, tsy ny olona be diplôma velively akory no atao hoe manam-pahaizana. Maro ireo anton'izany ary ho jerentsika miandalana eo. Koa manentana antsika tsirairay avy ary anaraka hatramin'ny farany. Saotra tompoko. Ny olona be diplôma hoe natao hoe manam-pahaizana, tonga dia eny avy hatrany ny valiny no izao antony sy tranga manaraka izao. Raha iverenantsika ilay famaritana momba ny diplôma teo dia misy hoe taratasy fanamarina-pahaizana, izany hoe misy fahaizana marinina ao. Inona moa ilay fahaizana teo? Ilay fahaizana ilay zavatra nianarana, zavatra fahalalana noratovy, ny zavatra hay, zavatra fantatra. Marobe ny olona ny fiarahamonina mihevitra fa rehefa mahavita zavatra miavaka ny olona anankiray, na dia tsy nianatra azy izy, dia hoe mahay be rangahy ny olona iny ah. Kanefa ny fahaizana tiako lazaina anareo eto dia ilay fahaizana mampiavaka ny olona anankiray avy amin'ny alalan'ny ezaka nataony. Ohatry ny olona miasa rehetra ihany, miasa ao anaty 2 volana ianao dia mahazo karama ianao rehefa faran'ny volana. Dia ohatran'izay koa mianatra mandritra fotoana maro ianao rehefa tsapanao fa voafehinao iny taranja nianaranao iny dia azonao diplômanao. Manaraka izany mbola miresaka fiavahana ihany tsika. Dia hitondra anareo akasara-tsaina tranga anankiray alefo sara-tsaina hoe tompona orinasa anankiray nareo.
nandefa filazana tany anaty gazety, tany anaty tambazotran serasera sosialy, seny amin'ny anao manjery isan-karazany eny hoe mitady olona iray hiasa amin'ny sehatra anankiray. Nisy nanoina ary ny antsonareo, ny anankiray mijoro hoe tsy manana diplôma fa tena haiko sehatra mpanaovinao anay io. Ary etsakila indray misy hoe tena nianatra momba an'io sehatra io iny diplômako mpanaprofo an'izany ary tokony omeko anareo fa haiko ny asa mpanaovinareo anahy. Raha nareo ngamba no eo amin'ny toeran'izany mpampiasa rehetra izany mino fa tsisy rasana maningana aminareo reo ka le anankiray tsy manana diplôma no raisinareo eny efa na dia ho samy raisinareo ary izy anankiroa dia misy fomba fitenenana izay hoe zava-bita ny tsarana ny asa ka tonga amin'ilay fomba fiteny ihany koa hoe hafa angany olona nianatra sady izay ankoatr'izay eo amin'ny resaka asa-panjakana dia manan-danja tokoa izany resaka diplôma izany. Ohatra asana minisitra ohatra amin'ny fomba ahoana moa ny tantanan'ny olona anankiray firenena raha tsy manana fahaizana akory izy ary ahoana ny ahafantarana fa manam-pahaizana izy eo hoe diplôma ananany. Ankoatr'izay eo koa mpampianatra, izany asana mpampianatra izany mampita fahalalana izany ary amin'ny fomba ahoana moa ny ahafantarako fa apita marina hampianatra anao io zavatra io mpampianatra anankiray raha tsy eo ny diplôma ny manaprofo an'izany. Ary ohatra maro ohatra hafa ihany koa hoe mpitsabo ohatra raha hitady mpitsabo anankiray momba resaka fandidiana fo ohatra mino fa tsy olona tsopotsoponinareo ary an-dalambe ery no alaina raha resaka fitsaboana izany fa tena olona efa nianatra nandalina n'io resaka fitsaboana io ary inona ny anaporofona an'izany diplôma ananany. Saotra tompoko. Vao maheno an'izany teny hoe diplôma izany tsika dia ny aotsentsika voalohany hoe olona nandalo fianarana mahazo an'izany. Eny tokoa raha te hanana diplôma ny olona iray dia tsy maintsy makany am-pianarana tadio nefa fa tsy eo amin'ny fahefany rehetra izany makany am-pianarana izany. Misy resaka ara-bola ao hitantsika eny amin'ny fiainana andavanandro eny fa maro ireo ray aman-dreny tsy mandefa ny zanany eny an-tsekoly noho ny antony ara-bola ka loza ho an'izay teny hoe tsy mahay reny zazy ireny noho ny tsy fananany diplôma. Misy ihany koa ireo fahaizana tsy vozona any am-pianarana azo lazaina amin'izany ohatra ny fahaizana manao raharaha, ny fahaizana mitondra tokantrano. Tsy mbola nisy sekoly ny teny hoe ambia ty raha te hitondra tokantrano ary tsy mbola nisy diplôma ny teny hoe ty olo ty mariky fa mahay mitondra tokantrano. Raha eo amin'ny sehatry ny asa indray ary no jerena dia aza diso amin'ilay fihevitra hoe tsy maintsy manana diplôma vao mahita asa satria tsy ny olona miasa velively akory natao hoe manam-pahaizana. Zavatra misy izany ankehitriny tsy fantatrao raha kolokolo ny nahazoany an'io diplôma io ka moa ve ianao ilaza hoe manam-pahaizana izy noho ny fananany diplôma nefa ny diplôma ananany ary diplôma sandoka. Misy ihany koa ireo asa tsy ilana an'izany diplôma izany. Azo lazaina amin'izany ireo miasa teny toy ny asa tanana, ao ireo mpandrafitra, ao ireo manao haitao malagasy sy ny ilana diplôma velively akory vao manao an'izany asa izany ary efa nisy izany asa izany na tsy mbola teo ary izany teny hoe diplôma izany. Hijery kely tsika eo amin'ny fivoaran-dra olombelona taloha tsy mba nisy an'izany diplôma izany araka ny voalazako teo aloha ka ilaza ve tsika ohatra toy n'ireo Ntaolo malagasy, ireo mpanjaka teo aloha, ireo zokiolona nitondra an'ireo razambe antsika taloha fa hoe vendrana sy dondrana noho ny tsy fananany diplôma. Baraingo tsy mila valiny ny asa satria fantatritsika tsirairay avy ao am-pony ny antony sy ny valiny. Raha ny ankehitriny no jerena dia misy ary ny akamaroan'ireo malagasy tsy mbola manana an'izany diplôma izany ka nahoana isika no milaza hoe ny diplôma ny mariky ny fahaizana. Misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy. Eto am-pamaranana dia te hitondra anareo any amin'ny famaritana ny hoe fandrosoana. Izany fandrosoana izany dia avy amin'ny matoan-teny mandroso. Izany hoe eto izao dia mandroso eto hitanareo tsara angamba fa nandroso izany hoe hita tsara ny elanalana nisy teo amin'ny toerana nisy anah teo aloha sy ny toerana misy anah amin'izao fotoana izao.
dia ohatran'izay ihany koa fiarahamonina mila mandroso ny fiarahamonina mandroso miaraka amin'ny vanim-potoana fandrosoana izao ary ny prof voalohany ilazana fa mandroso ny firenena anankiray dia fianaranao anatin'izany firenena izany aloha ny atao lahara-pahamehana ka ny tenina matsika tato teo hoe natao any manam-bola ny fidirana an-tsekoly ny fianarana kinona moa izany ny antom-pisian'ny fanjakana izay isolon'ny ministera amin'ny fampianarana tena raha tsy andraikitra sy hanampy an'ireo zazy ireo mba hidirany an-tsekoly hanovozany an'izany fahalalana izany ary resaka koa izy teo ny momba ny fanaovana raharaha fahaizana mitondra tena inona koa izy teo fahaizana mitondra tokantrano izany rehetra izany dia fahendrena nanana ny taona ary tena mbola anisan'ny itorana voninkazo any taona satria manam-pahendrena ny taona malagasy taloha kanefa hiresaka an'izay fivoaran'izay mila mivoatra ny fiarahamonina mila mivoatra miaraka amin'ny fiarahamonina ny olona tsirairay ka matoa mbola nampijirina tao anaty fandaharam-pianarana ilay antsoina hoe malagasy ilay fahendrena soatoavina nanana ny taona taloha dia satria fameno ny taloha sy ny ankehitriny momba eo amin'ny resaka asa ny resaka kolikoly izy teo ny antom-pisian'ny fanaterana CV sy ny fanaterana taratasy milaza fahavinonana ary ny fanaovana adinam-bava alohan'ny hitadiavana asa dia mba hanaporofoana fa tena hainao marina tena tsy mandainga ianao anatin'ilay CV misoratra ao anatin'ny CV anao ohatra manana diplôma doctorat momba fitantanana soatran'izany dia mifamey zany iny fanaovana iny CV iny voaporofony fanaovana adinam-bava eo amin'ny resaka adinam-bava iny iny antsoina hoe sivana mba anamarinana fa marina tsy misy lainga zavatra soratanao tao anatin'ny CV anao dia tsy ho lava resaka fa halava hono ny bozaka veriny kisoa ary halava ny teny atao veriny soa ka izay ny lava izay ny fohy ambava homana po mieritreritra soatra to eto mpamaranana raha jipiainao jainy aza fezina velively eo amin'ny teny hoe diplôme ny fahaizan'olona iray nahoana moa kanefa ny teo aloha aza tsy nisy an'izany ko ny ankehitriny no fehezinao anatin'izany hoe ty diplôme izany ny fahaizana raha le resaky ny namako teto no valiko teny izy teo resaka momba ny fanjakana za tsy te hanao politika ary tsy izay no natongavako eto fa ozy izy hoe manonofo be izy satria fantatritsika tsara ny zava-misy eto Madagasikara za aloha tsy miaina any andrefana na atsimo fa eto Madagasikara ny hitako eo ihany koa le hoe fahendrena ozy izy izany fahaizana manao raharaha zany dia te hampatsiahy kely anazy sika ngamy efa niaina an'izany daholo le rehefa le nanendy atody dia may le izy dia ozy izy ny ray aman-drenitsika hoe tena zaza tsy mahay raharaha mihitsy tony misy an'le hoe hay fototenin'ny fahaizana sy ny teny mihitsy hoe zaza tsy endry mihitsy raha toy ny olo tonga fa ny teny izy hoe zaza tsy mahay manao raharaha noho izany mbola mamerina ary ho averiko fa ny olona be diplôme tsy atao hoe manam-pahaizana ary manam-pahaizana tsy voatery olona manana diplôme sotra tompolahy mankasitraka tompivavy nafana dia nafana tokoa ny adi-hevitra ry zareo mino fa efa manana ny heviny isika tsirairay avy ny amin'ny loha hevitra fa raha ny amiko manokana aloha dia resy lahatra izy mirahavavy reto ka tsy hitako intsony hoe moa ve ny olona be diplôma tokoa no atao hoe manam-pahaizana sa tsy amaranantsika ny adi-hevitra ary dia tsy hainantsika mitehaka rihevitrevitra izy mirahavavy